tsara ny manamarika zany fa ho an'ny commune Antananarivo renivohitra dia tsy nisy ny fivarotana ny tany zay aloha zany tsara tsindrina tsy nivarotra tany ny commune Antananarivo renivohitra fa ity CEG n'Analamahintsy ity dia tanin'olon-tsotra ary amin'izao fotoana zao dia mangataka ireo olon-tsotra ireo mba ho averina aminy amin'izay ny tany ananany olon-tsotra io ny titre fa ao anatin'izay hoe amin'ny fotoana ilan'le olona ny mety efa nisy ny fanarahana matoa tonga ao anatin'izao convention zao ny commune urbaine Antananarivo. Nisy ny fivinany arahanay tamin'ny tale général ny fampianarana ministère ny fampianarana maro ny arahana tamin'ny ben'ny tanàna nanazavany ary raha tokony izy tokony ho avy eto satria malala ny atsipliany kokory zareo hitan'ny masonay teo ary mino fa azonareo angatahana any aminy izay certificat immatriculation citation juridique zay tsy misy ny resaka ezahana voizina fa lainga raha fotsiny lainga avy marivo tot satria resaka politika izy. Izay no fanazavany ny tompona andraikitry ny serasera ny fiadidina ny tanàna n'Antananarivo renivohitra manoloana ny raharaha famarotana ny tany misy ny CEG Analamahintsy. Ankilany tsy tonga tamin'ny ora farany tamin'ny fotoana ny fanomezana anaovana valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny amin'ny CEG Analamahintsy ny tompona andraikitra mpitantana eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Raha nanontaniany mpanao gazety ihany koa ny ben'ny tanàna dia mbola nanamafy fa tsy an'ny commune io tany io ary tsy nivarotra izany ny tenany. Mampimebe satria zany ny ministra vaovao dia nisy olona nanantona azy hoe misy tompony io tany io le tany misy le CEG amin'izao fotoana zany dia nanao izy zany naka initiative hoe ameo tanin'ny commune ananganana CEG mandritry ny vacances dia ireo mpianatra ireo rehefa miditra dia ao amin'le CEG vaovao tanin'olona hono zany misy an'le CEG zao io dia nangataka tany tamin'ny commune izy dia ho afindreo tsy namidy le izy zay mantsy le voiziny sasany eo hoe namidy fa tsy namidy le izy fa nanao convention fotsiny fa mbola ozy vao niantso anazy an'izao maraina alao ajanona ozy fa za tsy tia korotana dia ajanony aloha fa za koa mbola tsy eto toerana fa rehefa tonga miresaka indray mandeha tsika. Ny ariva teo kosa namoaka fanambarana tamin'ny page Facebook ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa tanin'ny commune Antananarivo renivohitra ny tany misy ny CEG Analamahintsy fa tsy an'olon-tsotra. Navoakan'izy ireo tao anatin'izany ny certificat d'immatriculation de situation juridique an'ity tany ity. Araka ny fanambarana navoakan'ny ministera dia mandainga ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra izay milaza fa tsy tany kominaly ny tany misy ny CEG Analamahintsy. Raha tsy haivony ny ministera ny fanabeazam-pirenena ihany koa dia efa niala andraikitra manoloana ity raharaha ity. Ny sekoly no iadidin'ny ministera fa ny tany orenany dia anjara andraikitry ny commune araka ny lalàna larana 4/20/7 mifehy fomba fiasa sy fitantanana ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana. Nilaza ihany koa teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa tsy araka izay noverin'izy ireo fa ho tombontsoan'ny mpianatra ny fifanarahana natao sonia amarotany ity sekoly ity. Voninahana foana io fifanarahana io ihany koa ny ministera raha ny fanazavana. Mifamaofao hatreto ary samy miezaka miala andraikitra sy manadio tena ireo tompona andraikitra voakasika amin'ity raharaha CEG Analamahintsy ity. Ny ministera ankilany tsy nanadiady nanamodipoitra ny zava-misy marina mikasika ity tany ity fa niazakazaka avy hatrany tamin'ny fanaovan-tsininy taratasy arak'izay ny fampirarahany tamin'ny commune. Fantatra fa misy mpiara-miombonantoka mamatsy ny fananganana foto-drafitr'asa izay kasaina amindrana ireo mpianatra ny CEG Analamahintsy. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny finiavan'ny ben'ny tanàna sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena mandrava ny foto-drafitr'asa efa mitsangany iaraha-malala nefa ny tsy fampiny ny foto-drafitr'asa amin'izao fotoana izao. Tsy azo ekena ny fandravana foto-drafitr'asa efa mitsangana na inona fanazavana hoentina manamarina izany. Ankoatra izay, mampitombo ny aiaza efa be eo amin'ny mponina Antananarivo ity tranga amin'ny CEG Analamahintsy ity manoloana ny fahitana ireo tranga tsy fanarahan-dalàna amin'ny fanorenana eto Antananarivo renivohitra tato anatin'ny teletaona izao. Isan'izany ny fanorenana eo amin'ny esplanade Analakely izay nomena olon-tsotra, ny fiantsonan'ny fiara etsy amin'ny paraky Andrefanambojanahary, ny fanefena tany etsy amin'ny fokontany Ampatsakana Anosy, ny fanorenana toeram-pivarotana amin'ny toerana natokana ho an'ny mpandeha tongotra Etsibeoririka sy Soarano. Mampametra-panontaniana ny maro ihany koa ny nanaovana izay vola azo tamin'ireo fivarotana sy fanorenana tsy ara-dalàna eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra ireo.